ankizy mpianatra miisa 2 amby 3 avy amin'ny sekoly fanabeazana fototra maro samihafa teto Andrenivohitra no nahazo tombony tamin'ny fitsidina sy fanatanterahana sekoly maitso teny amin'ny Lemur Sparks ka tetsy Imeritsiatosika androany deo arahantsika ny fanadidina ny arahana tamin'ireo mpanakasety teto amin'ny Matv. Ankizy mpianatra misy 2 sy 4 avy amin'ny sekoly fanabeazana fototra maro samihafa eto Andrenivohitra no afaka nitsidika ny Lemur Sparks etsy Imeritsiatosika nanatanteraka sekoly maitso. Ny orinasa Total Madagasikara no niantoka izany sekoly maitso izany. Araka ny nambaran'Andriamatoa Laurence Touf, tare generalin'ny Total Madagasikara, dia tafiditra ao anatin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny orinasa zao hetsika zao mba ahafahana manomana ny ho avy mamiratra ho an'ireo ankizy. Mitondra fanazavana mpitondra tenin'ny Total. Ity androany ity dia leo amin'ny lafiny fanabeazana izay resaka hoe mitondra ny ankizy amin'ny EPP amin'ny classe verte. Ny tena tanjona amin'ilay izy izany dia ahafahan'ireo ankizy ireo indrindra fa ireo avy amin'ny EPP mahafantatra bebe kokoa momba ny Lemurien sy ny zava-maniry izay mampiavaka eto Madagasikara. Amin'ny farany dia ny tanjona hoe ahafahan'ireo ankizy ireo any aorianany andray anjara amin'ny fiarovana sy ny fitandrovana ireo zavaboary ireo. Nanomboka tamin'ny taona 2004 ity kilasy maitso iarahana amin'ny Total Madagasikara ity. Zanak'azo misy 500 no efa mivolen'ny ankizy teo ambony velaran-tany mirefy 10 hektara hatramin'izay tetsy amin'ny Lemur Sparks etsy Imeritsiatosika hatrany. Tsy fitsangantsanganana fotsiny fa tena fanabeazana no azon'izy ireo ho tao amin'ny Lemur Sparks. Mahafinaritra. Inona ny hitan'ny taty? Nahita kijo nahita baobaba, nahita ala. Tsara ve le fitsindrovana ny biby sy ny tontolo iainana raha fiteraka? Tsara. Ino zany anarana gidro hitansehanao antao? Tsetsika de ala. Ary ny ase? Asivaka de tsetsika. Ary ny ase ina avy ny gidro hitanse taty? Maki de akomba de sokake. Mbola anao tatitra mikasika ny zavatra voarainy sy nampianarina azy ireo ny ankizy mpianatra rehefa tafaverina any an-tsekoly.